Ny orinasa JIRAMA moa dia mampafantatra fa noho ny asa fantarana mahakasika ny vondrom-piariana herinaratra dia isy ny fanatsarana zany ny fanampiana ny herinaratra hozarana ho an'ny isa-tokantrano ka dia isy ny fanakisahana andrin-jiro izay mitondra herinaratra mahery vaika ka dia tsy maintsy isy ny fahatapahan'ny herinaratra eo anelanelany amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 2 ora tolakandro zany amina faritra maromaro eto amin'ny renivohitra sy ny manodidina tafiditra ao anatin'ny fanatsarana izany rehetra izany sehatry ny fampianarana indray kosa ary nanomboka omaly no namoahana ny vokam-panadinana CEPE tany amin'ireo faripedidia mpampianarana sasany manerana ny nosy ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina kosa indray ao anatin'ny faripedidia mpampianarana Antananarivo renivohitra zany ivelan'ny Antananarivo renivohitra ny marimarina kokoa dia saika efa namoaka izany vokam-panadinana CEPE izany avokoa ireo tanàna ireo. Efa niroso tamin'ny famoahana ny valim-panadinana CEPE tamin'ity taona ity avokoa ireo faripedidia mpampianarana ivelan'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Isany amin'izany teo anivy ny faripedidia mpampianarana Antananarivo Avaradrano izay namoaka izany tamin'ny 9 ora maraina. Ny 570 ireo mpiadana voasoratra anarana miisa 5 enal no afaka tamin'ity fanadina mpanjakana voalohany ity. Nisy fiainana io tapahafampianatra io raha mitata amin'ny taondasa izay nahatratra 570 raha ny fanamareny lehibe ny faripedidia mpampianarana ao atoerana Andriamatoa Dera Rakotomalala. Nisy fiantraikany teo amin'ny tapahavitren'ireo mpiadana ny fandalovan'ny rivo-doza tamin'ny fiandohan'ity taona ity satria dia maro anisa tamin'ny ireo mpianatra no traboana ary maro ihany koa ireo sekolim-panjakana no nampiatrano ireny traboana ireny ka somary nampisy fikorontanana kely teo amin'ny fisotra ny fampianarana. Ankoatra io, ny lazadina mikasika ny taranja olana na ny problème dia somary sarotsarotra kokoa ka saika nampanano sarotra ny ankamaroan'ny mpianatra. Ireo any amin'ny faritra dia efa nisy namoaka ny valim-panadinana hatramin'ny andron'ny omaly. Toy izany teo amin'ny faripedidia mpampianarana ao Bekily izay nahazoana tahapahafahana teo amin'ny 70 faingo 20 isan-jato tamin'ny valim-panadinana miisa 3 misy ao aminy dia ao Bekitro, Berakitra ary Bekily. Atao majanga voalohany ihany koa dia namoaka ny valim-panadinana io arivo io ka nahatratra 70 faingo 200 isan-jato ny tahapahafahan'ny mpiadana. Raha ny fanamareny teo anivon'ny ministera ny fanambazam-pirenena moa dia hatramin'ny 1 Jolay izao ny fepitaona ahafahan'ireo faripadidiana manerana ny nosy mamoaka ny valim-panadinana arakaraka ny fahavitan'izy ireo ny fitsarana sy ny fampidirana izany anaty solosaina. Fomba telo moa no ahafahan'ireo mpiadana mahazo ny valim-panadinana dia amin'ny alalan'ny famakinana betadrindana izay voaka manerana ireo foibem-panadinana fa eo ihany koa ny lisitra izay mivoaka ao amin'ny site web ny ministera fanambazam-pirenena ary farany ny fandefasana ny valim-panadinana amin'ny alalan'ny SMS amin'ny